ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa niala tao amin'ny tany Egypta zanak'Israely izay toerana napahorin'ny Egyptianina azy ireo ny fotoana maro. Dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra rehefa niala teo izy ireo dia nandalo tamina dezera na hoe tany efitra. Io tany efitra io dia tany tsy misy ninina, tsy misy jiro, tsy misy ninina, tsisy sakafo, tsisy zavatra mbahoanina akory tamin'izany vanim-potoana izany. Fa ity mampahery be satria mazava be fa any amin'izany toerana tany efitra nge masoandro foana no mibalika any e, masoandro foana no loloavina any e. Izy ireo nefa tsy nisy tenin'Andriamanitra nilaza tato hoe nitondra elo hono izy ireo niala avy any Egypta. Faharoa, tsy hoe rehefa tamin'ny alina ihany koa izy dia hoe niaraka tamin'ny lampe de poche daholo, na hoe mba nisy jirona na zavany lalana teny an-dalana. Fa nampahery ahy jerevinareo ny Exodus 3:1-2 dia milaza manao hoe fa Andriamanitra ozy nandeha teo alohan'izy ireo. Naninona hono Andriamanitra? Andriamanitra nandeha teo alohan'izy ireo. Ka rehefa mandeha eo alohan'ny Andriamanitra dia le amin'le andro atoandro be iny mihitsy dia asian'Andriamanitra andro rahona eny ambony eny. Izany hoe le masoandro be iny mihitsy dia takonan'Andriamanitra amin'ny rahona dia tsy mainy masoandro ny zareo ny ampandehanana. Rehefa mialina indray rehefa maizina ny andro dia nampiasain'Andriamanitra ny andro hafa. Izany hoe lasa ohatry ny misy mazava satria teo alohany foana Andriamanitra. Androany any koa ary fiangonana miteny aminao aho, tsy mandeha irery ianao, eo alohanao Andriamanitra, hiaraka aminao Andriamanitra, tsy amialanao hiady irery Andriamanitra. Jerevinareo nge rehefa miaraka aminao Andriamanitra dia tsy maintsy tafavoaka ianao amin'ny zavatra rehetra. Izay indrindra no iantsoka antsika rehetra hoe aoka ho tombontsoa lehibe ho anao manokana mihitsy izao fiarahanao amin'Andriamanitra. Raiso fahasoavana manokana ho anao mihitsy hoe natsoan'Andriamanitra nompo azy ianao, novidian'Andriamanitra andrezao afatra izao ianao, natsoan'Andriamanitra hiara-dia azy ianao, fa tsofoko rano ianao, manomboka androany tsy mandeha irery, eo alohanao foana Andriamanitra, miaraka aminao foana Andriamanitra. Amen ve? Ko ankehitriny azy hivavaka isika. Raha hivavaka isika eto mitona anao ahako. Satria mialohan'ny hafan'Andriamanitra manao zavatra amin'ny fiainan'ny olona dia miantso ny olona anankiray Andriamanitra hanao ny sitrapony. Rehefa anao fahagagana ho an'ny zanak'Israely izao Andriamanitra ny bokin'ny Josoa 3 any manomboka 5 dia izao ny teneniny hoe teneno amin'ny zanak'Israely hoe mana-masina ny tenenareo fa raha-pitsy dia ninona? Anao fahagagana Andriamanitra. Izany hoe Andriamanitra afaka hitratsehitra amin'ny fiainanao, afaka monjy anao, afaka hitondra fahagagana eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra afaka tenanao zavatra lehibe tsy takatry ny saina amin'ny fiainanao. Fa saingy ity mialohany afan'Andriamanitra miasa, mialohany afan'Andriamanitra manao zavatra, mialohany afan'Andriamanitra manetsika ny tanany, miantso ny fiangonan'Andriamanitra hiaina amin'ny fahamasinana. Amen. Miantso ny fiangonan'Andriamanitra mba handeha amin'ny fahamasinana. Ry hava malala ao amin'ny tompo, na tonga dia Damaseva afaka nanapaka ny zavatra rehetra. Ny natonga dia Damaseva afaka tena hoe nanapaka tao amin'ny Saedena satria no fironon'Andriamanitra hitovy aminy izy. Ainao ve? Ny fananana toetra, fananana le hoe fahefana mitovy amin'Andriamanitra dia ara-panahy le izy. Ozy ny Baiboly hoe andeha hamorona olona tahaka isika ozy Andriamanitra. Izany hoe rehefa nikaondozy zany ny Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina tao an-danitra dia izao fanapahan-kevitra tapaka tao. Andeha isika hamorona olona tahaka atsika, tahaka ny endritsika. Anaty fonoteny kely aloha ny teneniko. Eo zany ny dikany isika dia tsy anankiray fa maromaro. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy masina. Izay le Andriamanitra telo izy fa inona? Ray. Dia rehefa amorona olona tahaka azy izy dia ozy natao hoe amorona olona tahaka atsika. Baiboly dia miteny manao hoe masina ozy. Noho izany mila maninona ihany koa tsika. Noho izany mila masina ianareo. Ny nafany Damaseva nanapaka tao amin'ny Saedena, ny nafany Damaseva tena niaina tamin'ny fiadanana, na tonga ny Damaseva tena afaka niaina tamin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra dia satria no fironon'Andriamanitra tahaka azy masina izy mivady. Fa jerevinareo ane ny ten'Andriamanitra aza hoaninareo ny voankazo afovoan'ny saha. Fa amin'ny andro inananareo anio dia ninona ozy? Ho foaty ianareo. Le fahafatesana dia tsy hoe fahafatesan'ny nofo fa fisarahana tamin'Andriamanitra mpamorona. Tafasaraka tamin'Andriamanitra le olona ny fironiny satria tonga ny tsy fahamasinana. Vokatry le tsy fahamasinana dia lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona.
niala tamin'Andriamanitra ny olona ary Andriamanitra niala tamin'ny olona. Zay voalazan'ny Baiboly manao hoe satria masina ozy no izaho mila maninona ihany koa tsika. Mila masina ihany koa ianareo izy Andriamanitra. Ry ava malala ao amin'ny tompo fotoana izao amin'ity faraparan'ny taona 24 ity mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy ahako. Ahita fahagagana lehibe ane ianao. Iana amina fahagagana lehibe ane ianao. Fa ny antsoko anao dia izao. Andao aloha tsika hiazakazaka na masina ny fiainantsika eo anatren'Andriamanitra. Andao tsika aloha hiazakazaka na masina ny tenantsika eo anatren'Andriamanitra. Tsy afaka manao ninona ny fiainan'ny olona mbola tsy masina matsy Andriamanitra. Raha tonga ianao eto, raha maheno anao zao afatra zao, dia zao ny teneniko aminao, aza raisina tahaka ny fombafomba amin'ny mpivavahana, aza raisina tahaka ny fahazarana amin'ny fivavahana, aza raisina tahaka ny fomban-drazana amin'ny fivavahana. Fa miantso anao androany, hamasinana tren'Andriamanitra anariny tany sy ny lanitra amin'ny fiainanao, dia hanao zavatra lehibe amin'ny fiainanao izy androany. Amena. Hamasinina ny tenanao ka andeha tsika hivavaka amin'izao fotoana. Na andohalika ianao, na mety tsy fantatro hoe hipetraka ianao, na hitsangana ianao, fa ny tomakanao dia hivavaka. Ozy ny teniny tamin'i Jesosy. Manamasina ny tenanareo farapitso, anao fahagagana Andriamanitra. Ny takian'Andriamanitra aloha dia hoe ho masina ho azy ny fiangonana. Raha vao misy fahamasinana eo aminao, hiazakazaka Andriamanitra anatiny anao, hitondra ny asa magaga eo aminao. Amena. Alleluia. Ka andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Miantso anao ahako, manentana anao ahako, mivavaha. Aoka tena ho hitanao mihitsy androany hoe Andriamanitra mamela anao. Ataovy ny fifonana. Raha tsapanao hoe misy zavatra tsaraka sitrapon'Andriamanitra, toe-panahy ve, toetra ve, fitondran-tena ve, mety mbola tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Fotoana androany hanamasinanao ny fiainanao. Fa Andriamanitra rery ihany no mahafonjy antsika ry havana. Hivavaka isika amin'ny fotsika rehetra. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Samy mivavaka ary. Mivavaha eo anatren'Andriamanitra. Mivavaha amin'ny fona manontolo. Atao vitan'Andriamanitra mihitsy ny hoe mangetaheta eona aminy ianao. Tahita ny heriny sy ny fahalebiazana. Tahita ny voninahitra sy ny heriny magaga. Misaoran'Andriamanitra na fa mbola men'Andriamanitra tombotsoa manokana. Afaka mbola nahiany izany fampairezana izany. Misaoran'Andriamanitra ihany koa anao fa mbola men'Andriamanitra tombotsoa afaka manamasina ny tenanao eo anatrehany. Manamasina ny tenanareo izy. Androany ny fotoana, hanapahanao hevitra, hanamasina ny fiainana eo anatrehan'Andriamanitra. Mivavaha, sokafo ny vavanao fa hiainanao Andriamanitra. Sokafo ny vavanao fa hanatongilana sofiny aminao Andriamanitra. Manaova fifonana, mifinahy ianao, mifinahy amin'ny fonao rehetra mihitsy ny androany. Aza vialan-dalo fotsiny ity fotoana ity. Andriamanitra rery ihany afaka manao zavatra lehibe amin'ny fiainanao. Andriamanitra rery ihany afaka manao zavatra lehibe amin'ny fiainanao. Izy rery ihany afaka monjy ianao sy hanafaka anao. Izy ihany afaka hitonana makany an-danitra ry havana. Jesosy no anarany. Androany dia manapa-hevitra. Avy aloha Jesosy nitondra ny fiainanao. Avy aloha Jesosy nitratrehitra sy hanatanteraka ny sitrapony amin'ny fiainanao. Hamasiny tanteraka ho azy ny fiainana sy ny fitondran-tenanao. Mivavaha, mivavaha amin'ny fona rehetra. Tsy manan'Andriamanitra hafa fa tsy ianao zay ry tompo Andriamanitra rainay. Ianao le Andriamanitra izy atray ary mandrakizay mandrakizay. Le Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Andriamanitra Israely. Ianao le Andriamanitra ivavahanay sy tomponay mandrakizay. Jesosy o, misaotra anao a. Misaotra anao a Jesosy tompo a. Mbola afaka hanamasina ny fiainana eto anatrehanao zay ankehitriny. Andriamanitra maniry mafy izay ary mangetaheta eona aminao. Hamasina ny fiainanay manontolo anao. Mamindra fo aminay ry tompo Andriamanitra. Koa dia mifona aminao zahay. Na amin'izay fitondran-tena, na toetra, toe-panahy ratsy, na inona Andriamanitra. Fiainana tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay. Mifona eto anatrehanao zay ankehitriny.
satria izay Andriamanitra dia tsy mahay fanahinana raha misaraka aminao. Ao aminao rery any Jesosy mahatsara ny fiainanay. Raha misaraka aminao zay Jesosy dia zava-poana tokoa ny fiainanay. Mamindra fo aminay Jesosy mamindra fo aminay rehetra manatrika tona ianao. Na iza manatrika ty fotoam-bavaka ity, mamindra fo aminy ianao. Samitsika rehetra vavaka hamasinana Andriamanitra mihitsy ny fiainanao androany. Aza anisan'ny olona manamaro tena fa aoka etry anatren'Andriamanitra ianao. Fanifanekanao etry no isitona n'Andriamanitra mpiakatra anao androany. Atonga n'Andriamanitra isitona anao hiakatra izany. Rehefa manaiky etry anatren'ny tompony olona anankiray, izany mahatonga n'Andriamanitra hetsika hanantatra izany olona izany. Amasino tanatrehanao zay Jesosy. Angataony rano Jesosy Kristy tompo anadisana masina atsika. Angataony rano Jesosy. Angatao zany raha zany. Ny rano Jesosy nalatsaka ihany ny fanamasinana ho an'ny fiangonana. Ny rano Jesosy nalatsaka ihany afaka manadiso manamasina atsika ny fiangonana. Androany dia amasino amin'ny rahanao Jesosy ny fiangonanao. Amasino izay manatrika ity fitaovam-bavaka sy magneno, izay manaraka ny fitaovam-bavaka ankehitriny. Amasino anatrehanao zay tompo. Amasino anatrehanao zay. Te hita ny voninahitra ao zay Andriamanitra. Te hita ny asanao mahagaga. Te hita ny hery falebiazanao. Te hita ny voninahitra ao zay fiangonana zao Andriamanitra. Samy mivavaka. Amasina tren'Andriamanitra ny fiainanao. Amasina tren'Andriamanitra mihitsy ny fiainanao. Aoka anana antoka anao fa tena tafakaiky amin'Andriamanitra. Aoka anana antoka anao fa tena hoe mitoetra akaikin'Andriamanitra mihitsy androany. Andriamanitra makasitraka anao, misaotra Jesosy misaotra anao atolorony tenanao mba ho an'i Jesosy Kristy tompo. Jesosy Kristy ny lala tokana le fanomezana avy any an-danitra azahoan'ny olona fiainana mandrakizay. Jesosy rery ihany ny ahafahana lalana ahafahantsika miverina indray ao amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy le lalana ahafahantsika mahita ny tanan'Andriamanitra. Jesosy rery ihany le lalana ahafahantsika mahita ny herin'ny tanan'Andriamanitra hamonjy atsika. Atolorany Jesosy ary ny fiainanao androany. Atolorany Jesosy momba anao rehetra androany. Raha hiverina aminy ianao dia ho raisiny indray. Raha hiverina aminy ianao dia handray an-tanana amin'ny fiainanao izy. Vava amin'ny fonao rehetra ny fiangonana. Vava amin'ny fonao manontolo. Tsy maty antoka ianao raha nanapa-kevitra tena hanokana ny fiainanao an'Andriamanitra. Saotra anao any Andriamanitra. Mankasitraka anao indrindra aho. Midera sy manome voninahitra. Misandrata ry Tompoandriamanitra. Rakofana amin'ny rano Jesosy. Ho masina eo anatren'Andriamanitra ny fiangonana. Ahita ny voninahitra Andriamanitra ny fiangonana. Izy fagagana lehibe an'ity faraparan'ny taona ity. Ho ataon'Andriamanitra ny fiainany tsiraray avy ane izany. Misaotra Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Mankasitraka anao indrindra aho. Alleluia. Misaotra anao atompo. Mazahoany toeranao moramora dia akipiny masonao dia manomboka ataovy misaorana, ataovy fakasitrahana an'Andriamanitra, misaorana Andriamanitra sady ianao. Sandrato ny tananao amin'izao fotoana izao dia
miramy fonao rehetra Alleluia, alleluia. Ndao hitehaka mafantompysika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika nafahatsika nivavaka teo anatrehany teo a. Ny azoko antoka ty izao hoe rehefa masina eny atrehan'Andriamanitra ianao, tsy salasala intsony Andriamanitra amonjy anao. Ary ho tahian'Andriamanitra tokoa ny hainao ry havana. Ary mahafinaritra be ty izao. Ny fiainan'ny olona masina ihany no azo antoka fa hiditra any an-danitra. Satria ny Baiboly dia miteny tsy afaka hiditra any an-danitra ngany ny olona tsy masina sady izany ve? Ka hoy aminao zany eto an-tany ny olona manankiray rehefa masina ny fiainany a dia eto izy tahian'Andriamanitra. Ary rehefa miala eto koa dia mbola afaka hiditra any an-danitra handova fiainana mandrakizay. Amen. Alleluia. Amin'izao fotoana izao tsika dia tonga amin'ny fandarana manaraka sahady a dia ny tondratsika fanatitra eo anatrehan'ny Tompo. Homany eny tananao avokoa izay rehetra fanatitra hoentina hiatren'Andriamanitra. Ao ny ampafolo izay nitahin'Andriamanitra antsika. Ao koa ny fanatitra izay fanaontsika ho fanohanana sy fantarana ny fanjakan'Andriamanitra.
ho anao zay tonga eto amin'izao toerana izao a dia ity ny famarinana ara-baiboly. Ny olona fatra-pahihatra ozy ny baiboly dia tonga maninona vao maika tonga malahelo, fa ny olona zatra manome kosa dia vao maika mitombo ny fananana. Enonareo kely anga zao fanazavako zao, na dia manana masom-bolo be dia be raha ohatranonao ianao, fa tsy mba nafonao nafafy ilay izy, tsy mba nentinao tany an-tsaha ilay izy. Ianao nefa ny maniry sy manantena hoe mba tiako hitombo ny volako na tiako hitombo ny masom-boloko, fa rehefa tsy nafafinao io a dia tsy misy fitombona zany mihitsy ry havana. Fa ny lalan'ny fijinjana dia tsy maintsy miroso makany amin'ny famafazana aloha, sady zany ve? Zany hoe raha tianao afaka hijinja ianao dia manana pahevitra aloha andeha mafy. Amen. Dia izay no natonga ny tenin'Andriamanitra hoe zay fatra-pahihatra vao maika tonga malahelo, fa ny olona zatra manome kosa dia hitombo ny fananana. Ka tsofina rano ianao hoe ho kristianina zatra mamafy ianao dia hiazakazaka amin'ny fijinjanao ihany koa. Amen. Dia tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy hijinja be ianao, hijinja be zay manao menina mafy. Isy fijinjana mahagaga ao tan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, fa mila hovaina amin'izay ny toe-tsaina. Esory ilay toe-tsaina mahihatra, esory ilay toetra mahihatra, fandana mamafy be aloha ianao, fa arakaraky ny afafy ihany no mazava ho azy. Tsy raika apoka ny nafafinao dia isanao hoe tonga dia hijinja amin'ny taonina. Izay angamba ny famarinana fa tsy hitariko ilay izy, fa ianao no mahafantatra. Ka ataovy eny an-tananao ary sy mifanatitra ny ampafolo-karena, fandehantsika hiaraka hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra hisaotra azy ary hotsofina rano ny fanatitra mba hitondra fitahiana ho an'ny asany ary hitondra fitahiana ho an'ny fiangonana. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay satria notahianao izay Tompo ka nampinao ny fiainanay. Mankasitraka be dia be Andriamanitra fa noho ny fitahiana sy ny fanambinana avy aminao mbola nazahoanay fanambinana arak'asa, fitahiana ara-bola. Nambinina so nitahinao izay nataon'ny tananay Andriamanitra ka naomby izay tamin'ny zavatra rehetra. Misaotra Andriamanitra rainay satria ankehitriny ny fiangonana dia andeha hitondra ny fanatitra eto anatrehanao. Rainay izay ny an-danitra ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anateranay izao fanatitra izao eto an-tranonao. Amariny ny teninao Andriamanitra fa izay rehetra manome dia hitombo tokoa ny fananana. Araky ny teny napetraka tambavako Andriamanitra dia hisy fitombona goavana eo amin'ny fiainan'ny olona fanambinana ara-bolana. Hotahina izay ataon'ny tanany, hotahina ny asa mandrarahany, ho ambidin'Andriamanitra ny any fiainana. Ary ny olona izay hitondra ny ampafolo-karena Andriamanitra dia amarinonao ny teninao, fanokatra varavaran'ny lanitra ianao dia ampidina fitahiana manana-miampy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ho marina amin'ity fiangonana ity ny teny fikasana, marina amin'ny rehetra ny tenin'Andriamanitra izany. Ho amin'ny anara tsarobidin'i Jesosy ankasitraka anay sy ny fanatitra ataonay Andriamanitra, ary dia tsofina rano izao fanatitra ataonay izao mba havita be amin'ny fanitarana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aomby sy hotahiana amin'ny fiangonana amin'izay ataony rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia. Amen. Dia mandeha manatitra ny ampafolo-karena ety aloha izany tsika izay nitahian'Andriamanitra, ary rehefa avy eo dia tatazana ny am-pitoerana kosa ny fanatitra izany. Anatin'izay dia mbola hitoy hiteran'Andriamanitra isika izay. Andao tsika hitsangana hideran'Andriamanitra, andao tsika mivoninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny toerana ave atanana le komity atao aseho faniraisiny Saya ni tu ya Tuhan yang
atukatsika iterana fiterana iutsiulan hatramin'izay ary toy androany miandranio ary nioany atukatsika iterana zeya Amfifalina no iteranas Rewala iana wazi Isikerecha no tukunide Diulana ite anjera Naira sana isiketi Iarite yarandi Iterana itiulan Atam saya lipuyan Yandani Aridiwan Aku katika iterana Iterana iutiulan Atam saya lipuyan Yandani Aridiwan Aku katika iterana Zeya Newari, ai zale dianao a Jesus. Terão Jesus entrando ano. Terão de Canuai, mas se ela vai não. Itu namanya pasuaban aja mas. Iterana iutiulan Atam saya itu yang doan Yandaniu Ariniwa Atu katika iterana Iterana iutiulan Atam saya itu yang doan Yandaniu Ariniwa Atu katika iterana Iterana iutiulan Atam saya itu yang doan Yandaniu Ariniwa Atu katika iterana Iterana iutiulan Atam saya itu yang doan Yandaniu Ariniwa Atu katika iterana Zeya Aleluia! Ndaotsika mbola ite tanana mafy ho an'Andriamanitra. Sy mahazoterantsika rehetra tompoko iroso amin'ny fandarana manaraka isika dia ny andrenesantsika indray zany ny tenin'Andriamanitra zavatra be mahafinaritra dia izao hoe Andriamanitra dia voalazan'ny baiboly hoe Andriamanitra afaka mandefa ny teniny zany hoe matoa Andriamanitra mandefa teny dia misy antony foana fa tsy mandefa ny teniny ho azy zany Andriamanitra noho izany dia ambarako androany hoe isy teny avy amin'Andriamanitra ho anao eto ilay kapiteny Romanina ndray andro rehefa narary mafy ny ankizilahy dia izao no teneniny Jesosy ndao mba hasotrano ny ankizilahy kozy fa marary mafy tena mijaly nanapa-kevitra Jesosy hoe andeha ho any an-tranonao hanasitrana azy ary na ny olona rehetra dia nandresy lahatra an Jesosy hatramin'ny mpianatra ndao Jesosy mba ho any fa anisany mba olona tsara sy nanampy antsika io lehilahy io be dia be zavatra nikarakarainy sy nataony teto amin'ny fiainantsika andao tsika mba ho any an-tranony dia mba hasotrano ny ankizilahy rehefa andeha Jesosy dia sakanan'ilay kapiteny Jesosy aza manahirana ny tenana ho any an-tranonay fotsiny fa mitenena ihany dia ho sitrany any ankizilahiko inona noho nankatan'ilay kapiteny teny nankatany tsy nangataka na inona izy fa mitenena ozy dia ho sitrany any ankizilahiko tonga dia niteneny Jesosy nda nary anao mody fa ho sitrany ankizilahinao niaraka tamin'ny ora iny ihany dia sitrana tanteraka ilay ankizilahy androany ankeo miteny aminao fa andefa teny eto Jesosy androany ameteny anao Andriamanitra androany dia ny teny omen'Andriamanitra anao dia hitona fanasitranana hitona famonjena hitona vahaolana ampahery anao hitona fahasoavana ny ara-panahinao zany alleloia ka aloha mentsika toerana ary izy reto dia andao tsika hivavaka avy hatrany ho an'ny tenin'Andriamanitra vavahy ianao hitambavaka ny tenin'Andriamanitra mba hiteny amintsika rehetra ny tompo ry tompo Andriamanitra rainay eo mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tompo aho no mbola ny rahanao sy ny tantaninao ka tonga somatsara hijoro entiny ray mba hisolo vavanao
rainay izany an-danitra ianao l'Andriamanitra tompony teny efa namasinina ao an-trampoalohany teny ary mbola masinao mandraka androany satria ny teninao Andriamanitra tsy ho levina mandrakizay tompo tsara indrindra o ity aho mpanomponao ampiteneno mivavako hoe manaiky hosolo vavanao aho Jesosy hosory amin'ny alalan'ny fanahy masina ny molotro mba hiteny arak'izay sitraponao Andriamanitra zay avy amin'ny fanahy masina ihany naoka ao ambarako zay avy amin'ny fanahy masina naoka lazainy mivavako tsy teny arak'izay sitrapoko Andriamanitra fa izay sitraponao ihany ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mitenena aminay tompo mitenena amin'ny sabatan'olona mitenena aminay tsiraray avy ianao aoka ny tenina mba hitona fahasoavana hitona fanasitranana hitona haim-panahy hitona fahalalana ho anay rehetra zay manatrika ity fitaovavaka ity amin'ny anaran'i Jesosy na iza iainy ty tenin'Andriamanitra ity izy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana amin'ny anara tsarobidin'i Jesosy alleluia amen ndao raisika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Genesis toko fa 70 manomboka 12 ka hatramin'ny 14. Genesis toko fa 70 vakitsika amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 dia ho antsika rehetra moa dia afaka miarahantsika mijery ny baibolitsika dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany tenin'Andriamanitra izany ary ho anao ankoa zay manaraka dia aoka tena oliana sy anaraka hatramin'ny farany ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra aorianan'ny fotoana moa dia hivavaka ho antsika rehetra ny tenako inoko fa tena isy fanafahana isy zava-mahagaga ataon'ny tompo amin'ny fiainanao mampanantena ny olona marary rehetra androany fandroany ny fanasitranana satria atsiaro anao Andriamanitra androany dia anasitrany any aretinao rehetra ka izay no tomako anareo mba oliana anaraka hatramin'ny farany ny tenin'Andriamanitra andeha rovaka itsika ny baiboly ao amin'ny Genesis toko fa 70 12 ka hatramin'ny 14 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo aroa Josefa taminy izao ny heviny ny sampany telo dia atelona atao anatin'ny atelona dia sanatry Farao ianao ka bodiny ho aminao ilay nipetrahanao dia anolotra ny kapoaka amin'ny Farao eo an-tanany ianao tahaka ilay fanaonao fahiny fony ianao mitondra kapoakany fa 14 amin'izay fa mba tsarovy aho rehefa mahita soa ianao ka tsarantitra ianao hiantrao aho dia lazao amin'ny Farao aho ka avoay amin'ity trano ity averiko ny 14 fa mba tsarovy aho ozy rehefa mahita soa ianao ka tsarantitra ianao hiantrao aho dia lazao amin'ny Farao aho ka avoay amin'ity trano ity ny lohahevitra akatsika fampianarana androany ara-dao ampirelotsika lohahevitra anankiray manao hoe atsiaro anao any Andriamanitra zao faraparany taona izao amena atsiaro anao any Andriamanitra am'ty farany taona ity alleluia io zany lohahevitra ianaratsika akatsika fampianarana sy fampahirezana androany teto amin'ity tantara zay nivakitsika ity dia ambaran'ny baiboly fa tao anatina olana sy fahasairanana goavany Josefa tamin'izany vanim-potoana satria gadra tany ampondra izy rehefa gadra tany ampondra Josefa dia nisy mpanompon'ny Farao anankiroa niara-ny gadra taminy tao anatin'io tranomaizina io rehefa ny gadra tao izy telo amin'ny rahalahy dia ndray andro nanonofo le mpanompon'ny Farao anankiroa rehefa nanonofo izy mirahalahy reto dia tsy hainy nidika an'le nofo verevitra zareo tsy hitany ahoana ny atao tena verevitra izy hoe iza mba afaka ndika ny nofo dia nety ny tao anatrehany Josefa izay nofo izay ka rehefa nety ny tao anatrehany Josefa le nofo dia nazavainy tamin'ny Josefa dia nazavainy Josefa ny antony nofo fa tonga dia dingako ny tantara sao ny teny Josefa nefa ny hoe rehefa mba tafavoaka ianao
rehefa mahita soa ianao, rehefa mba tahiny ianao, rehefa mba afaka ianao anarinany, mba tsarovy ane zaho hoe ahoana ho Josefa mba tsarovy ahozy eo amin'ny fiainana riavana ty izao. Mety misy olona nanaovanao soa, tena nampianao, no karakarainao, nandanianao vola, mety niezaka tamin'ny fonao rehetra ianao, mety niezaka arak'izay tratranao ianao mba anao zay anaovana zay atafita azy. Mety misy tamintsika manatrika amin'ny fotoam-bavaka, misy amintsika manaraka amin'ny fotoam-bavaka, fony teo aloha nanampy olona ianao, niezaka nanao zay mety taman'olona ianao, nandany vola ianao, nandany fotoana ianao, nandany zavatra be dia be ianao, nanoro-hevitra ny karakara ianao, nataonao zay atafita olona anankiray angambana, nataonao zay atafita ankonana anankiray angambana. Nefa ny havana, mety maro tamin'ireny olona zay nampianao reny, maro tamin'ireny olona zay mba nikarakarainao reny, mety maro tamin'ireny olona zay nataonao mba atafita azy reny, mety maro tamin'ireny angambany tsy mba natsiaranao akory. Indrindra hoe taty arina mety tafalatsaka anatin'ny fahasairana ianao, mety tafalatsaka anatin'ny fampitehana amin'ny fiainanao, mety latsaka amin'ny fiainanao ankehitriny, mety tsy mandeha intsony amin'ny fiainanao ankehitriny, dia ny olona mba nikarakarainao, ny olona mba nampianao, matetika lasa manome lamosina anao. Zao nefa fanteneniko aminao tongeto. Ekeko mety afaka manadina anao ny olona ary tsy mahatsiaro anao akory. Ekeko ankoa mety tsy tia lalana akory na ny adresy ny tranonao ary tsy fantany, na ny fanenany an-dalana ary taky ny olona tsy fantany ianao, nefa ny aman-taona ny maro anao tena ny karakara sy nanampy azy, adinina anao ankehitriny, mety tsy mahatsiaro anao tsy nisy. Riavanao, ny olona afaka manadina, ny olona tokoa rehefa nasiana soa mety manadina, be dia be ny nasiana soa mety tsy mahatsiaro anao akory. Sasany nampianao indray raha izy aty aoriana mivadika lasa manenjika anao lasa manao tsinitsinina anao misy zany eo amin'ny fiainana, fa na manadina anao ny olona, na tsy mahatsiaro anao ny olona, na melamosina anao ny olona, mampahery aty izao. Andriamanitra tsy manadina anao zany mihitsiny satria olony zasenao. Halleluja! Ny olona afaka manadina, ny olona afaka tsy mahatsiaro anao, fa ambarako aminao androany, Andriamanitra tsy manadina ny olona zany. Amen. Andriamanitra tsy mba manadina anao zany. Ahoana voalaza ny Isaia 7:5-10. Zao vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anarantsosy arinoko fa ahery ianao androany. Misy karazan'olona eto, mety tena kivy ianao teo aloha, ketraka ianao no zavatra nataon'ny olona taminao. Mety indraindray ary ianao mety miteny tena ranapoziko zany ny toetra n'iny olona tsy nanampy azy be dia be ny olona nasiana soa riavana fa mivadina ianao taty arina sa tsy marina zany. Misy olona eto zao tahaka izany mihitsiny, atsangano an-tanany. Fa zao teneniko aminao tsy maninona, fa na dia nataon'ny olona tsinitsinina ary ianao, mety adin'ny olona ianao, ity ny tenenin'Andriamanitra aminao. Andriamanitra tsy mety manadina anao zany, Andriamanitra tsy mety manadina anao zany, fa Andriamanitra tsiaro anao isan'andro san'andro. Halleluja, amen. Isaia 7:7 ao amin'ny 5:10. Isaia 7:7 eo amin'ny 5:10. Sao vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mety manadina ny zanany va ny vehivavy ka tramindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony. Eny, mety manadina ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadina anao mihitsy ozy Andriamanitra. Amen ve? Averiko ihany, izaho kosa ozy Andriamanitra tsy mba mety manadina anao zany mihitsy. Halleluja! Dia nametraka fanontaniana mihitsy Andriamanitra, mety manadina ny zanany vehivavy. Marina tokoa zany riavana, marina fa misy fiteny malagasy manao hoe ny zanaka ny mahafoy ray aman-dreny, fa ny ray aman-dreny tsy mba mahafoy zanaka mihitsy. Kanefa ny tia miteny aminao hoe nefa misy zanaka manaikitra nono moa dia tsisy mamoatra ny zanaka, fa rehefa manaikitra nono dia atao enina, aifika ihany izy. Ary misy ray aman-dreny, misy renim-pianakaviana tokoa efa naheno tantara hoe tamin'ny fotoana matory izy tsy tsaroana ny zanany teo akaiky tao fa voatsindriny. Ary zay ny atonga amin'ny baiboly nametraka fanontaniana hoe
mety manadino zany aminao vehivavy dia ozy vorazany ten'Andriamanitra eny misy fotoana mety manadino izy zany misy fotoana mety tsy tadidina iray mpianakaviana ny zany amin'ony misy fotoana mety variana izy misy fotoana mety be dia be zavatra tao izy dia tsy sarotsony ny zanany minony fa Andriamanitra ny teny androany ry havana Andriamanitra tsy maintsy manadino mihitsiny fa tsy maintsy matsiaro atsika foana alleluia amen ve tsy mety manadino ny olona zany Andriamanitra ka hoy aminao androany na inona zavatra mitranga aty ambonin'ny tany na firy ny olona mipetraka eto ambony tany ity Andriamanitra tsy manadino atsika zany fa matsiaro atsika mandrakariva alleluia averiko ihany na inona zavatra mitranga eto ambony tany ity ary na firy ny olona mitoetra sy miaina eto ambonin'ny tany dia tsy mety manadino ny olona Andriamanitra fa matsiaro azy mandrakariva na manahoana sy manahoana zavatra mitranga eto ambonin'ny tany na firy ny olona miaina ety ambonin'ny tany manome antoka anao androany fa lao andeha ny fotoana alao hitranga zay hitranga fa ianao sy zahako tsy ho adinon'Andriamanitra mandrakizay tsy ho adinon'Andriamanitra mandrakizay ianao ny olona afaka nanadinanao zay nasinao soa afaka nanadinanao ny vadinao taloha afaka nanadinanao ny zanakao karakaranao afaka nanadinanao ny namanao sy ny havanao mba nampianao taloha afaka nanadinanao fa ianao kosa tsofikorano amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho adinon'Andriamanitra mihitsy ianao fa ho tsaroan'Andriamanitra hatramin'ny farany andao hitehaka mafy an'Andriamanitra ka zao tsotra ny teneniko aminao androany atsiaranao any Andriamanitra zao faraparany taona izao zao any amin'ny fotoana atsiarovan'Andriamanitra anao alleluia mety nisy fotoana angamba ianao vokatra ny zavatra nisy nitranga tao amin'ny fiainanao mety efa nanontany tena hoe ianao hoe mbola misy vo Andriamanitra zao sa tsy misy intsony mbola miainao avy Andriamanitra sa tsy miaino intsony mbola atao amiko vy Andriamanitra sy ny heriny sa tsy ato intsony ianao mety nanontany an'izany satria tao anatin'ny olana tao anatin'ny ady satria manirery ianao nisy fotoana ianao ndraindray mety mieritreritra hoe miady rery amin'ny fiainana ianao nariny mivadinao ianao nariny ny fianakaviana ianao mety nariny ny olona ianao fa zao ny teneko aminao raha tohizanao itenin'Andriamanitra io efa vita tomboka vatso tanan'Andriamanitra ianao tsy avototra Andriamanitra mandrakizay anazy hatramin'ny farany tsy manadino anao zany Andriamanitra mbola veriko ihany zao ny vanim-potoana atsiarovan'Andriamanitra anao ary atsiaro anao tokoa ny Andriamanitra ary fiangonana teboka manaraka ity tena zava-dehibe mihitsy zany hoe Andriamanitra matsiaro ny olona zany averiko ihany tena zava-dehibe sy manan-danja indrindra izany hoe Andriamanitra matsiaro ny olona zay manompo azy zany satria nahoana amin'ny fotoana matsiaro anao Andriamanitra dia izy zavatra lehibe magaga tsy takatry ny saina hitranga siseho eo amin'ny fiainanao amen averiko ihany tena zava-dehibe mihitsy ho azy zany hoe Andriamanitra matsiaro ny olona zany satria amin'ny fotoana matsiaro atsika Andriamanitra dia misy zava-magaga tsy takatry ny saina hitranga siseho eo amin'ny fiainanao ary tena fantatra fa mity faraparany taona 2020 isy olona be dia be ho tsaroan'Andriamanitra atao andondra kely ary tena ho hitanao amin'izay izy zany hoe izy zava-magaga tsy takatry ny sainao na ianao raha tena ho gaga hoe fa ahoana zao fa ahoana ty satria ho ataon'Andriamanitra aminao zay manao menina mafy zany ho ataon'Andriamanitra aminao zay manao menina mafy zany ho hitan'ny olona rehetra ny eny andratan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ho hitan'ny olona rehetra ny hitahin'Andriamanitra amin'ny fiainanao hitatehatra sy asa amin'ny fiainana zay manao menina mafy any Andriamanitra alleluia amen ve eo indrindra ary fiangonana hoe amin'ny fotoana matsiaro atsika Andriamanitra dia misy zava-magaga hitranga amin'ny fiainantsika hoy aho voalohany rehefa matsiaro anao Andriamanitra dia na inona loza miatra eto ambonin'ny tany nisy ny corona mety mbola izy koa ny loza be dia be satria efa tenin'ny Baiboly zany mety maro ny fahoriana hiatra eto ambonin'ny tany fa rehefa matsiaro anao Andriamanitra tsy avelan'Andriamanitra akasika anao ny loza kely ny amenina anao
kelo any amenina anao ainao zany hoe tsy avelan'andriamanitra tratra anao ny loza ndao de efa kitsika boky Genesis toko 7:1 e Genesis toko 7:1 zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra ny atsara ny Noa mba amin'ny biby rehetra ary ny biby fiompy rehetra izay niarany toetra taminy tao amin'ny samy fiara ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany ka dia niena ny rano Andriamanitra olona ninona natsiaro an'ny Noa tao amin'ilay toerana izay nipetrahany dia tao anaty samy fiara enonareo fanazavako tamin'ny fotoan'andro tany vanim-potoana ny andro Noa dia nanota ny zanak'olombelona tetỳ ambonin'ny tany rehefa nanota ny zanak'olombelona dia tezitra Andriamanitra dia nandefa safidrano hoe loza tetỳ ambonin'ny tany rehefa nandefa safidrano tetỳ ambonin'ny tany Andriamanitra dia voalazan'ny Baiboly fa maty daholo ny olona rehetrarehetra ridana daholo ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany fa i Noa sy ny fianakaviany dia nampidirin'Andriamanitra atao anatina samy fiara anankiray noraisin'Andriamanitra tanàna tanteraka ny fiarovana azy sy ny fahavelomana dia isaorana an'Andriamanitra lehibe satria tao anatin'izay andro maro izay dia natopatopany rano natopatopany onja nentin'ny samy fiara tamin'izay tiany hitondrana azy Noa sy ny fianakaviany tsy haiko tsony hoe nanahoana rehefa tebotebo ny fonony sasany tao fa ndray andro amin'izay rehefa tena tonga izay loza izay dia osa tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia natsiaro an'ny Noa sy ny fianakaviany dia inona nataon'Andriamanitra satria natsiaro an'ny Noa izy nalefan'Andriamanitra ny rivotra mahery mba tonga ny rano afaka misintona dia rehefa mena ny rano dia afaka ho tafavoaka Noa sy ny vady aman-janona zako ny teny aminao androany atsiaranao Andriamanitra ny loza hiatra tambony tany tsy atsapanao zany tsy akasika anao zany tsy avoanao zany fa niasa mahery Andriamanitra izy fiarovan'Andriamanitra aminao sy ny ankonanao manao vamenina mafy na marina zany Halleluja dia ty fanotaninana nitikitika anahy tsy haiko hoe za ty mihitsy hoe rehefa mamaky Baiboly ny tsy fantatra fa ndray andro za ndray nametraka fanontaniana tamin'ity Baiboly ty tadikavaka dia zao ny teneniko taminy dia raha tsy natsiaro an'ny Noa mihitsy moa Andriamanitra dia ahoana dia zay ndray zany nangitikitika tatalohako taty Andriamanitra misy antony lehibe ngay le fahatsiarovan'Andriamanitra satria raha ohatra ka tsy natsiaro an'ny Noa Andriamanitra dia ahoana netiny rano telefona netiny samy fiara telefona tsy intsony izay mety nefa ranony tantarana fa rehefa natsiaro an'ny Noa Andriamanitra dia nandefa rivotra Andriamanitra hozy rivotra mahery rehefa natsiaro Andriamanitra zay vao nandefa rivotra mahery mba ninona mba tonga ny rano ho ritra mba tonga ny Noa ho avitra dia sako miteny aminao atsiaranao Andriamanitra andefa fiarovana ona sy ny ankonanao izy ka ninona loza niny zavatra hiatetambolina ny tany satria olona tsaron'Andriamanitra rehefa tsy adinina dia miaro anao Andriamanitra halleluja amen ve no isany indrindra fiangonana malala ianao ve mpanaraka nyity fandarana ity aza matahotra ianao fa rehefa matsiaro anao Andriamanitra tsisy ninninona afaka akasika anao zany tsy misy lozanjo anao tsisy araretina akaiky anao na inony zavatra hiatra eto ambonin'ny tany ianao sy ny ankonanao izaho sy ny ankonako ho arovan'Andriamanitra manokana tsy akasika atsika ny loza rehetra halleluja amen ve zay ny voalohany amin'ny fotoana matsiaro atsika Andriamanitra ho iaho dia misy inona misy zava-mahagaga tsy takatry ny saina hitranga sy iseho amin'ny fiainantsika dia tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa hoe natsiaro azy Andriamanitra na ninona hoy Andriamanitra natsiaro Andriamanitra natsiaro an'ny Noa hoe kay moa misy oloko any misy Noa any ampovoan-drano any izy hoeto samy fiara any izy matsiaro azy izany tsy maintsy ampiasa hery ampiasa fitaovana mba tonga ny Noa sy ny fianakaviany ho avitra anatin'ny loza ka tsy rendriky ny ranomany fa tsy maintsy ho tafita amin'izay dia zako miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy faraparan'ny taona 24 ho tafita amin'izay ianao atsiaro anao izay manao menina mafy amin'izay Andriamanitra halleluja amen ve faharoa rehefa matsiaro ny olona anankiray Andriamanitra
dia tsy avelan'Andriamanitra ho rava mihitsy zany olona zany. Ny olona tsaroan'Andriamanitra dia tsy ho rava zany mihitsy ny fiainana. Amen na ve? Raha misy rava asa amin'izao fotoana izao, atsiaranao Andriamanitra dia ho atsangan'Andriamanitra goavana indray ny asanao. Ary raha misy olona mihaino izao fandarana izao any an-trano any, raha misy olona manatrika fitaovam-bavaka eto, mety efa rava ny tokantranonao, tsy mandeha amin'ny loany no fiainam-pitiavanao, androany amin'ny teny aminao, atsiaranao Andriamanitra, tsy avelan'Andriamanitra ho rava zany ny fiaina tokantranonao. Alleluia. Amen. Jerevantsika ny tenin'Andriamanitra Genesis 5:20. Genesis 5:20 andininy fa 7:20. Zao mivaky le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha noravan'Andriamanitra ny tanàna tany amin'ny tany lemaka, dia natsara ny Abrahama Andriamanitra. Naninona hony? Ary rehefa noravan'Andriamanitra ny tany amin'ny tany lemaka rehetra, dia natsara ny Abrahama Andriamanitra ka namoaka ny Lota hiala teo ampovoan'ny horavana tamin'ny nandravany ny tanàna izay nonena ny Lota. Inonareo indray ty fanazavana ity. Tamin'ny fotoanandro zany dia tahaka le tantara tamin'ny boky Noa ihany, tantaran'ny Noa teo, hoe tamin'ny fotoana anankiray nanota daholo ny olona tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora ihany koa tamin'ny andron'ny Lota. Rehefa nanota teo anatren'Andriamanitra ny olona dia horavan'Andriamanitra Sodoma sy Gomora. Ka rehefa horavan'Andriamanitra Sodoma sy Gomora dia nisy olon'Andriamanitra atao hoe Lota sy mivady aman-janaka. Dia notenenin'Andriamanitra izy ireo mila miala eto nareo, naniraka anjely Andriamanitra, naniraka iraka tao an-trano Lota Andriamanitra. Makanesa ao amin'ny Lota dia teneno aminy manao hoe mila miala eto amin'ity tanàna ity ianareo fa horavan'Andriamanitra ny tanàna. Horavan'Andriamanitra ity tanàna ity. Fa mandehana ianareo mandeha. Ka rehefa nisy fotoana amin'izay nandeha ry Lota sy ny vadiny dia Andriamanitra moa niteny tamin'ny Lota, ao anaty fonoteny kely ity fa tsy ho nitory-tenyko androany. Eo amin'ny fanompoana fadiny miherikerika. Mpanjina n'Andriamanitra mandrakariva, fa aoka tsy kristianina miherikerika zany. Andriamanitra efa niteny tamin'ny Lota sy ny vadiny, aza miherikerika ianareo fa mandehana foana miala amin'ity tanàna ity. Ny olana mipetraka ngery havana vao nanomboka ny doboka ny afo tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora, dia inona nataony vadiny Lota voalohany? Nierika izy. Vao nierika izy toy ny Baiboly naninona? Mivadika fangatsira. Izany hoe ny tian'Andriamanitra ambara amin'ity tantara ity dia izao, tsika aza mierikeriky izany eo amin'ny fanompoana. Aoka tsy hierika amin'ny akaviana amin'ny akavanana, fa aloha mibanjina an'Andriamanitra foana. Akatoko aloha fonoteny fa fampianarana hafa indray izay. Dia nanomboka miala amin'izay ary niazakazaka ry Lota. Rehefa niazakazaka ry Lota nefa dia ity zavatra nitranga, nomboka reraka izy. Ny loza efa tonga tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora. Ny afo efa midedadeda, ny tanàna iray manontolo efa mirevina, ny olona efa tena maniafy daholo. Dia tsy hitan'ny Lota intsony izay ho atao. Dia nangataka tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra ô, misy tany lemaka kely ty ampita ity. Tsy mahazo mba mihery eo ve zahay dia mba tsy horavanao manodidina ny tanàna io. Fa soavana nge zany ry havana hoe ny tanàna iray manontolo levon'ny afo mirehitry ny afo fa eo amin'ilay tanàna nangatahany Lota hoe Lota nangataka tamin'Andriamanitra hoe ity faritra kely amin'ity tany lemaka ity Andriamanitra, aza vela tratry ny afo io, aza vela ho rava io. Hoy Andriamanitra eny ary mihere ao ianao. Fa arak'ilay tenin'Andriamanitra vakitsika teo amin'izay dia ity. Andriamanitra ozy nanomboka naninona? Natsiaro an'i Abrahama Andriamanitra. Rehefa natsiaro an'i Abrahama Andriamanitra dia zao fanapahan-kevitra niraisin'Andriamanitra manao hoe arony rehefa raha noravan'Andriamanitra ozy ny tanàna rehetra ka natsiaro an'i Abrahama Andriamanitra ka namoaka ny Lota hiala tao ampovoan'ny horavana tamin'iny nandravany ny tanàna izay nonena ny Lota. Rehefa natsiaro an'i Abrahama Andriamanitra zany dia tao amin'ny toerana mipetrahan'ny Lota tsy navelan'Andriamanitra horavaina teo. Za teny aminao androany fa rehefa Andriamanitra ny miasa aminao, rehefa Andriamanitra mahatsiaro anao dia ianao sy ny ankonanao tsy avelan'Andriamanitra horava izany.
tsy avin'andriamanitra opotika izany fa hoarovan'andriamanitra foana ianao manaova menina mafy ianao ry havana. Halleloja, amena. Dika izay ry havana ty izao, tsy ho rava zany mihitsy ny olona anankiray rehefa mahatsiaro azy Andriamanitra. Amena ve? Halleloja, averiko ihany, tsy ho rava izany mihitsy ny olona anankiray rehefa mahatsiaro azy Andriamanitra. Ekeko hoe mety nisy zavatra nandalo teo amin'ny fiainana. Ekeko hoe misy fotoana mety nandalo ataoko hoe fisedrana ny fiainana, na fiainam-pitiavanao na ny tokantranonao, na ny ara-bolanao na ny asa aman-drarahanao. Ekeko hoe misy fotoana mety nandalo somary fitotonganana, mety nandalo sedra, fa tsy midika izany fa ho rava mandrakizay. Fa rehefa mahatsiaro anao Andriamanitra, hosintomin'Andriamanitra hiakatra io. Hosintomin'Andriamanitra hiakatra io. Dia tononiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe satria atsiaro anao Andriamanitra, dia izay rava atao amin'ny fiainanao amin'ity faraparan'ny taona ity, ho atsangan'Andriamanitra daholo izay rava atao amin'ny fiainana izay manao menina mafy. Halleluja. Izay rava rehetra tamin'ity 2020, izay rava rehetrarehetra tamin'ny fiainanao amin'izao faraparan'ny taona izao, atsiaro anao Andriamanitra, dia ampiasa ny tanany mahery dia ho atsangan'Andriamanitra indray izay rava teo amin'ny fiainana izay manao menina mafy. Tsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Atoato misy olona be dia be ato amin'ity fiangonana ity, hisy fananganan'Andriamanitra vaovao amin'ny fiainanao. Hisy fananganan'Andriamanitra vaovao amin'ny fiainanao. Mety efa nataon'ny olona tsintsinina mihitsy ianao, mety efa nampanin'ny olona ianao, mety efa tsy tadidin'ny olona tsy fantantsony ianao, fa amin'izao fotoana izao teneniko hoe atsiaro anao amin'izay Andriamanitra, ary amin'ny fotoana atsaron'Andriamanitra ianao, izy zava-magaga ho tanteraka ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izay mitehaka ny manao menina mafy. Halleluja. Manarakaraka fahatelo, rehefa mahatsiaro antsika ihany koa Andriamanitra, dia omen'Andriamanitra anao izay zavatra efa nirinao hatramin'ny ela. Ohatrany menina mora, satria zavatra irinao intsony. Iza zao manana zavatra irina amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tananao misandratriny handray azy. Voarainao amin'ny anaran'i Jesosy zany. Na dia zavatra efa ela be ary nanirinao anio amin'izao fotoana izao tsaron'Andriamanitra anao, misy mpanompoka ao, misy oloka ao androndra kely ao, andeha omeko anazy amin'izay ilay zavatra niriny rehetra. Nda hitehaka ho an'i Jesosy tsika. Genesis toko 30 eo amin'ny 2:20. Be dia be fahatsiarovana tato amin'ny Genesis tato. Genesis toko 30 eo amin'ny 2:20. Sao vaky le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra natsiaro Andraely, dia nihaino azy ka nampanananaka azy, ary nanananaka izy ka niteraka zazalahy, ary izy efa nafatondromaso Andriamanitra, dia nataony hoe Josefa ny anarany, ka izy Jehova ny mbola nampy zazalahy iray ho ahy koa. Amena. Halleluja. Raha somary azavaiko hoe izany tantara dia toy izao. Ity vehivavy atao hoe Rahely ity dia vadin'i Jakoba. Dia nisy fotoana zany izy nanana faniriana teo anatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra mbola te hiteraka engany momeno zanaka za. Nandeha teny ny fotoana nefa tsy nentina zanaka izy, tsy nentiny teraka intsony izy, tsy nentiny toe-jaza tao an-kibony izy. Dia revitry Rahely hoe tena tsy sajitin'Andriamanitra intsony ve sao dia tsy fantatr'Andriamanitra intsony ny fisiko. Dia mbola sisika ny vavaka ihany izy, mbola nangataka tamin'Andriamanitra ihany izy. Nda hiandro amin'izay dia ozy voalazan'ny Baiboly ary Andriamanitra natsiaro Rahely. Ianao ankoa androany, ho tsaron'Andriamanitra ianao, ho tsaron'Andriamanitra ianao dia zavatra nirina hatramin'izay ho pehen'Andriamanitra izany, ho alohan'Andriamanitra izany, ho ataon'Andriamanitra aminao izany fiangonana. Halleluja. Ary Andriamanitra ozy natsiaro Rahely, dia nihaino azy ka nampanananaka azy. Halleluja. Izany hoe tamin'ity tantara anankiray ity zany dia
nanomboka natsiaro andraely Andriamanitra. Ro vao natsiaro andraely Andriamanitra dia tonga dia niaino ny faniriana, niaino ny fangatahana. Rehefa niaino azy amin'izay Andriamanitra, tonga dia nomen'Andriamanitra anazy le zavatra nirina, le zavatra nangatahana. Dia fanontaniana petraka amin'izao fotoana izao ary ny fiangonana dia hoe inona zavatra irinao androany, inona zavatra ilainao amin'Andriamanitra androany, inona zavatra efa nirinao hatramin'izay androany. Amin'ny anaran'i Jesosy atsiaro anao Andriamanitra dia iaino anao izy dia omen'Andriamanitra anao amin'izay ane le zavatra efa nirinao hatramin'izay e. Oh, halleluja, amen ve. Amin'ny fotoana mahatsiaro anao Andriamanitra dia afaka hisy zavatra lehibe tsy takatry isainy hitranga ho iaho eo amin'ny fiainana. Tanteraka tamin'ny fiainan'Israely zany, tanteraka tamin'ny fiainan'ny Noa zany, tanteraka tamin'ny fiainan'ny Lota sy ry Abrahama zany. Fa mbola misy tranga anankiray ihany koa ao amin'ny bokiny faefatra zao ao amin'ny bokiny Exodosy toko faharoa indray. Exodosy toko faharoa andininy telo amby roapolo. Exodosy toko faharoa andininy telo amby roapolo sy ny efatra amby roapolo. Exodosy toko faharoa andininy telo amby roapolo sy ny efatra amby roapolo. Ary tao anatin'izany andro maro zany dia maty ny mpanjakan'ny Egypta. Ary ny zanak'Israely nisento noho ny fanompony ka nitaraina. Ary niakatra tany amin'Andriamanitra ny fitaraina noho ny fanompony. Ary Andriamanitra nandre ny fitarainany dia natsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Averiko tsara andiny efatra amby roapolo. Ary Andriamanitra nandre ny fitaraina ny zanak'Israely dia natsiaro le fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Tete rehefa nitoetra tao amin'ny tany Egypta zany ny zanak'Israely raha somary azavaina tsotsotra moa hoe tamin'ny vanim-potoana rehefa nisy mosary mafy tany amin'ny tany Kanana sy ny manodidina dia nidina nandeha tany Egypta Jakoba sy ny taranany satria Josepha efa nandeha aloha tany. Dia rehefa nipetraka tao satria 70 mianaka zareo niala tany amin'ny tany izay nitoerana dia tonga tao amin'ny tany Egypta. Rehefa tao satria mbola teo Josepha dia nilamina be ny fiainany, nandeha be ny fiainany, nahita fity tao amin'ny tany Egypta izy ireo. Fa taty aoriana nanomboka nivadika amin'izay ny mpitondra dia nanomboka nataony niasa mafy, nataony tena mijaly, ataony manompo be. Nisaito ozy ny baiboly ny zanak'Israely. Naninona hoe baiboly? Nisaito noho ny fanompony sy ny fampijaliana nataon'ny Egyptianina taminy. Dia nitaraina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Niantso an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Fa Andriamanitra ry havana dia ambarako aminao. Rehefa tena mahatsiaro antsika Andriamanitra dia ho fantatr'Andriamanitra daholo ny zavatra mandroanao rehetra. Amen na ve? Natsiaro an'i Abrahama, natsiaro an'i Isaka, natsiaro an'i Jakoba Andriamanitra dia nanomboka fantatr'Andriamanitra amin'izay zavatra mandroany mpanompony ka nanafaka azy tao Andriamanitra. Dia zao koa teneniko aminao androany, atsiaro anao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Atsiaro ny ankonanao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ho fantatr'Andriamanitra daholo ny zavatra manjoanao dia hanafaka anao amin'izany anie Andriamanitra. Halleluja, amen na ve. Ho fantatr'Andriamanitra zavatra manjoanao ka ho afaka ianao amin'izay zavatra mampahory sy mamatotra anao. Manarakaraka fahadimy, rehefa tena mahatsiaro antsika ihany koa Andriamanitra dia izy nikarakara antsika amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ikarakara anao Andriamanitra, andray an-tanana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Hainao zany hoe Andriamanitra mikarakara anao zany, fahasoavana zany ry havana. Amen. Andoka jerevana ilay Salamo 5:100 e. Salamo 5:100. Teo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo, andininy fahafito amby telopolo. Salamo 5:100 eo amin'ny andininy fito amby telopolo ka hatramin'ny andininy efatra amby efapolo somary lavalava kely fa tsy maneho vakitsika daholo. Amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko izany tenin'Andriamanitra izany.
salamy 5:7 ary dia nitondra ny olony nivoaka izy sady nampahazo azy vola fotsy volamena ary tsy nisy nangozozo na dia ray akory aza tamin'ny fireneny faly Egypta tamina lasany fa efa nahazo azy ny fahatahorana ireo namelatra rao anao fialokalofana izy ary afo ny fanazavana noho ny alina nangataka izy ireo dia na tonga papelika izy ary mofon-danitra no namikisany azy 9 nanokatra ny vatolampy izy dia nigororona rano ka nandrika tamin'ny tany mainandrenyrano fa natsiaro ny teny masiny sy Abrahama mpanompony izy dia nitondra ny olony nivoaka tamin'ny fifaliana izy ary mivoafidiny tamin'ny fiobiny ka dia nanome azy ny tany jentilisa izy ary nandova ny vitany firenena maro ireny averiko 12 fa natsiaro ny teny masina sy Abrahama mpanompony izy ekeko hoe nisy teny fikasana ny teneniny tsarony fa tsarony antsy Abrahama mpanompony dia vokatry ny fahatsiarovanaandriamanitra ny Abrahama dia osy ny tenin'Andriamanitra hoe namonjy ny zanak'Israely sy nanafaka azy tao amin'ny tany Egypta Andriamanitra no karakarain'Andriamanitra ny zanak'Israely ary tamin'ny vanim-potoana ozy ny baiboly rehefa hiala tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely dia nangataka fitafino nangataka sakafo nangataka fitaovana marobe nangataka ihany firavaka sarobidy dia izay nangata ny zanak'Israely rehetra tamin'ireo Egyptianina izay nampamory azy hatramin'izay dia ozy ny tenin'Andriamanitra azony avokoa anofoana ny zanak'Israely tanteraka ny teo am-pelantaniny Egyptianina satria nataon'Andriamanitra nahita fitizy ny antony dia izao nisy fahatsiarovana tao amin'Andriamanitra tsaron'Andriamanitra ny olona rehefa tsaron'Andriamanitra zanak'Israely dia nokarakarain'Andriamanitra izy ka nomen'Andriamanitra lovana hatramin'ny tany jetlis amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao faraparany taona izao ia atsiaro anao Andriamanitra ho karakarain'Andriamanitra ianao dia izay tsy azonao hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga ho azonao zany ho tonga ho azonao zany ho voaray anao zany dia izay mpiteny dia voly hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy hiverina amin'ny loniny amin'izay Alleluia misy andriava malala ao amin'ny tompo zava-dehibe ny ahafantarantsika androany fa tena matsiaro antsika Andriamanitra ary tsy mba manadino antsika izany ahoana ny teneniny mety manadino izany amin'ony tokoa ny vehivavy fa zaho izy Andriamanitra tsy mba manadino anao mihitsy satria efa vita tomboka vatsy hoe pelantanako ianareo mahafinaritra zany ry havana hoe be dia be ny olona nasianao soa araka le teboka ningatsika tany am-boalohany mety nanadino tsy natsiaro anao be dia be ny manodidina ary lasa manao tsintsinina sy manambany anao indray amin'izao fotoana izao fa mampahery ahako Andriamanitra tsy manadino fa mahatsiaro anao foana ary efa mahatsiaro anao sy hoe tsaroa fotsiny dia any tsika olombelona keny indray misy fotoana mahatsiaro any tena mahatsiaro andrahanina zany fa tsisy nininona ataotsika mety misy fotoana any koa misy olona mety mahatsiaro anao any fa vetsipetraka ho fahatsiarovana fotsiny fa rehefa Andriamanitra ny mahatsiaro misy zava-magaga ataony eo amin'ny fiainanao misy zavatra tanteran'Andriamanitra ny fiainanao dia ho marina aminao sy ho tanteraka aminao ane zany Alleluia zao anefa ny rizon'ny fiangonana tsy ny olona rehetra nefa no afaka ho tsaroan'Andriamanitra fa misy zavatra tokony ataonao ao mba ho tsaroan'Andriamanitra foana ianao ka tsy mba hanadinanao mihitsy izy averiko ihany tsy ny olona rehetra nefa no afaka ho tsaroan'Andriamanitra fa misy zavatra tokony ataonao ao mba ho tsaroan'Andriamanitra foana ianao ka tsy hanadinanao mihitsy izy mazava be ry havana fa raha misy olona anankiray naovanao soa nisy olona anankiray mety menao zavatra sarobidy naina rehefa mijery an'izy dia tadidiny ihany ianao sa tsy marina zany ety tany aminazy za zao nisy olona anankiray zay ndray taona nanome kiraro anahy izy pastera satria nisy kiraro mba tiako zay lafilafy ilay izy dia ozy aho hoe tena tiako kiraro io Andriamanitra fa tena ohatrany tsy voavidiny volako io raha zao fa be dia be ny zavatra ao ataoko dia nisy fotoana le madamo zay niteny tamiko hoe pastera
misy kiraro vidiko amin'ny pastera mba ataoko fanomezana. Za tsy niteny taminy hoe ilaiko le kiraro. Za koa tsy nitarena tamin'izaniza hoe ilaiko le kiraro. Fa sendra hitako le kiraro tonga dia teko tena tiako aty kiraro ty rangahy. Tena mahafinaritra. Tiako ty entina manompo an' Jesosy. Tsy niteny tamin'ny vady aman-janako, tsy niteny amin'izaniza fa niteny tamin'i Jesosy. Jesosy mba tena tiako ty kiraro ty. Vao hitako tao le mpivarotra. Ndray andro amin'izay dia le madama no niteny tamiko, pastera, misy kiraro mba ataoko cadeau anao. Dia efa tonga ilay izy nentiny tao am-piangonana dia vitako nentiny zanany tamin'ny carton. Tena ohatran'ny kiraro iny fa iny izany le izy. Vita amin'izay le fotoam-bavaka nosokafako. Tena le kiraro marron iny hoa. Jerevako le izy. Tena tia mihitsy rangahy le hitako tario ah. Nanontaniako amin'izay zareo taizy ty. Tario olo tena izy zany. Eo ry havana le teneko anao izay rehetra irinao, izay rehetra tianao rehefa mahafa-po an'Andriamanitra, omen'Andriamanitra anao zany. Omen'Andriamanitra anao ah zany. Dia isaky manao an'le kiraro ahako. Isaky ndeha hanao an'le kiraro ah zany rehefa misy fotoana anaovako le kiraro. Dia tadidiko foana le raha matona amin'ny anazy. Ty le tany amin'ny madamy ihany. Dia tsaroko izy. Satria nisy inona nisy zavatra natao tao. Dia ianao ankoa tianao ve hotsaron'Andriamanitra foana ianao? Tianao ve isan'andro Andriamanitra atsiaro anao? Androany atoroko anao. Inona tokony ataonao mba tonga an'Andriamanitra atsiaro anao foana ka tsy hanodinanao mihitsy. Ana isan'ora, isa minitra, isa sekonda, isan'andro, amin'ny androm-piainanao rehetra atsiaro anao sy ny taranakao foana Andriamanitra. Alleluia! Amen na fe. Fa ireto ary no tokony ataonao araka ny teniko teo hoe tsy ny olona rehetra akory ny tsaroan'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra akory ny hita fahatsiarovana avy amin'Andriamanitra. Fa misy zavatra tokony ataonao ao mba tonga an'Andriamanitra atsiaro anao ka tsy hanadinanao mihitsy. Voalohany, raha tianao Andriamanitra atsiaro anao ka tsy hanadinanao mihitsy dia toro-hevitra nabarako androany. Mahaiza ianao mitondra tena tsara eo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny Abrahama sy ry Noa. Averiko ihany. Mahaiza mitondra tena tsara eo anatrehan'Andriamanitra ianao tahaka ny Abrahama sy ry Noa. Tamin'ny andron'ny Abrahama nanota be ny olona. Tamin'ny andron'ny Noa nanota be ny olona. Ary vokatra izay nataoko hoe fahotana, fiainana ratsy nataon'ny olona izay, i Abrahama, ry Lota, ry Noa kosany, dia hitan'Andriamanitra hoe nanino na nitondra tena tsara foana izy, na nafitondra tena medika tena Andriamanitra foana izy, ka hoy ary fiangonana amin'izao andro fara zao, amin'izao famaraparantsika ny taona 20 sy 10 zao anko, miatso anao ako, mahaiza mitondra tena tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka nafitondra tena medika, anafitondra tena tsara, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao izay toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ianao izay toetra ratsy rehetra, fa ko tsara fitondratena ianao dia hotsaroan'Andriamanitra foana. Alleluia. Faharoa, ahoana ihany koa ny ataonao mba hatonga an'Andriamanitra atsiaro anao foana ka tsy hanadinanao mihitsy. Misy fotoana Andriamanitra ry havana, araka ilay ohatra ny teneniko teo, ny fanomezana dia mahatonga an'Andriamanitra tsy hanadin'ny olona. Amen. Ataoko anty faharoa ty manoro-hevitra anao ahako. Atao zava-dehibe ny fitondrana fanatitra. Ataoko hoe tao anatin'ny fotoana maharitra tsika tsy mba nisy fampianarana fampiarezana izany indraindray fa ohatran'ny efa tonga fanatitra izao tokony atao ny fanatitra. Fandroany amin'ny teny anao manan-danjo ny atrehan'Andriamanitra io fanatitra io. Anao hoe jevantsika Genesis 12:1 Genesis 12 eo amin'ny 9:1. Zao mivakin'ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova niseho tamin'ny Abrahama teo ankazony terebitany Mamre, ary nipetraka teo ambaravarany lainy izy ary raha nafana ny andro. Dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indreo nisy telo lahy nijanona teo am-tandrifiny. Ka noho nahita reo izy dia niara teo ambaravarany lainy ka niazakazaka hitsehina azy. Dia niankohaka tamin'ny tany ka nanao hoe, Tompo, raha mahita fitety masonao aho, masina ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao,
aoka angalana rano kely ianareo anasana ny tongotrareo ary aoka mba hiala sasatra kely eo apototry ny hazo ianareo dia akamofo kely aho ataonareo ody ambavafo ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo fa tonga ty amin'ny mpanomponareo ianareo ary hoy izy telo lahy ataovy ihany arak'izay nolazainao. Hitanareo teto i Abrahama aika iny natonga n'Andriamanitra nahatsiaro an'i Abrahama tamin'ny fotoana nandorana ny Sodoma sy Gomora dia nisy lakile tao, nisy fanalahidy. Ny fanalahidy nampiasain'i Abrahama dia ity: nataon'i Abrahama ho zava-dehibe foana ny fitondrana fanatitra. Amena. Tsy misy olona nanentana azy hoe reny misy mpanompon'Andriamanitra, reny misy iraka avy any amin'Andriamanitra ka andana ry Abrahama ambahatso reny a. Teto ry havana dia i Abrahama mihitsy ny nanery, i Abrahama ny angavy, i Abrahama ny antso. Misy karazan'olona nge modinitsitana reny olona rehefa mandany aloha mihitsy andeha aloha. Fa i Abrahama izy no sisika mba ninona mba ame. Halleloja. Na ninona hoe Abrahama ny sisika izy mba ame ary vokatra zany dia izao: vokatry ny fanomezana, vokatry ny fanatitra taon'iny dia mahatsiaro azy foan'Andriamanitra. Eto indrindra ny tomakanao ry fiangonana amin'izao faraparany taona izao, andaontsika no fanavaozana fitonana fanatitra. Aza atao zava-maivana intsony zany fa misy tahaka nataon'i Abrahama, manaova tahaka nataon'i Abrahama. Fa zany teny aminao fa fotoana tena manao fanatitra amin'ny fona manontolo anao, amin'ny fotoana tena sarobidy aminao fitondrana ny fanatitra, amin'ny alalan'ireny dia izao atsiarana sy ny fanatitra ataonao Andriamanitra ka hanao zava-mahagaga. Amen. Fahatelo dia ity ny zavatra teneniko aminao: raha tianao Andriamanitra atsiaranao ka tsy hanadinanao mihitsy, tandremo ka hoe miala amin'Andriamanitra ka anao tahaka fanao jetilisa. Fandrairay amin'ilay fahavalo amin'ny eo fa mpitsara toko fahavalo 430 mivakinareo rehefa tonga any an-trano. Mpitsara toko fahavalo eo amin'ny 430 dia rehefa any an-trano fiangonana mba vakioa fa ny zavatra nitranga atao dia ozy ny tenin'Andriamanitra ny zanak'Israely izy dia rehefa nanao ratsy tena tenin'Andriamanitra zany ny zanak'Israely dia tsy nahatsiaro atsony, tsy nahatsiaro an'Andriamanitra, lasa nanao finao foana satria nanao ratsy ny zanak'Israely dia tsy nahatsiaro an' Jehovah tsony izy rehefa nanadino an'Andriamanitra. Nanao tahaka ny fanao jetilisa ndray. Rehefa nanao tahaka ny fanao jetilisa dia lasa potika amin'ny fiainana, rava amin'ny fiainana, tsy mba nahatsiaro an'Andriamanitra fa nanadino. Eo indrindra ny atsokanao androany, mialamy fanao ratsy araka ilay teny aloha nefany. Fa eto indray dia miteny aminao hoe tandremo so miala amin'Andriamanitra ka manao tahaka ny fanao jetilisa. Mampalahelo aho tato ato maheno misy olona efa azotranon'Andriamanitra ny aretina, efa resy tanteraka ny devolina maritra amin'ny fiainana, nafan'Andriamanitra karazana fahasairanana, olana maro samihafa. Fa rehefa nitahin'Andriamanitra izy dia niala tamin'Andriamanitra, tsy mba nahatsiaro an'Andriamanitra intsony fa lasa mivelona tahaka ny fanao jetilisa. Mampalahelo nefa dia izao: rehefa niala amin'Andriamanitra ny olona anankiray ane dia hiala amin'ilay olona koa mivoninahitran'Andriamanitra. Ka rehefa miala aminao mivoninahitran'Andriamanitra dia miteny aminao aho fa ho rava ny fiainana riavana. Noho izany indrindra manoro hevitra anao mitoera amin'izao ifantonan'Andriamanitra anao zao. Teto ny tondrany tompo anao, teto ny tarihan'Andriamanitra anao, teto ny antson'Andriamanitra anao. Aza miala zany ianao fa eto ianao no tsaroan'Andriamanitra dia eto ianao no tahian'Andriamanitra. Amen. Farany dia ity: raha tianao atsiaro anao Andriamanitra, ataovy zava-dehibe ny vavaka. Amen. Samuela voalohany toko voalohany 9:20. Reo zavatra anakefatra reo zany no fomba tokony ataotsika raha tiatsika atsiaro atsika foan'Andriamanitra. Aoka teny ho zava-dehibe aminao ny vavaka, ataovy teny fiainanao mihitsy zany mivavaka zany. Amen. Halleluja. I vehivavy atao hiana dia nandalo fahasairana, nandalo olana goavana satria momba izy. Ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe nataon'Andriamanitra momba ihany. Nataon'Andriamanitra naninona hony? Nataon'Andriamanitra momba. Dia ndray andro rehefa momba izy dia lasa nampirafy ny vadiny, niaraka ny vehivavy hafa ny vadiny, lasa nisy olana tao tokantranony. Sahiran-tsainy raha vehivavy, tsy hitan-tsoa izay natao. Dia nanomboka nivavaka, nitodika tamin'Andriamanitra, nifampitolona tamin'Andriamanitra, niantso an'Andriamanitra irery izy. Eo amin'ny fiainana riavana, indraindray ny olona tsy afaka anteherana, indraindray ny olona tsy azo ankinana. Fa zany teny aminao androany, raha iankina amin'Andriamanitra ianao tsy ho diso fanantenana zany.
raha iankina amin'andriamanitra anao tsy maintsy iaino anao andriamanitra dia atsiaro anao dia amonjy anao andriamanitra amen ve dia nanomboka nivavaka ihany rehefa nivavaka izy nankatalo tamin'andriamanitra ekeko andriamanitra fa mombako noho ny fanapahan-kevitra aho ekeko andriamanitra fa tena tsy miteraka noho ny fanapahan-kevitra aho fa mivavaka aho engany ambomenao zaza za andriamanitra engany ambomenao taranaka za andriamanitra dia ozy ny tenin'andriamanitra Samuela voalohany toko voalohany 9:7 tena tsiaro aniana andriamanitra dia nandinona hony natsiaro aniana andriamanitra fa nandinon'andriamanitra natsiaro azy satria vehivavy mivavaka izy ry fiangonana tonga eto ninona zavatra mbola ho ataonao ninona zavatra tsy maintsy ho ataonao ninona zavatra misy amin'ny fiainanao atokany aloha ny fotoana andana mivavaka ianao amen raha tianao andriamanitra atsiaro anao amin'ny zavatra ho ataonao aza atao ambany zavatra ny fiainam-bavaka ndraindray rahatsika tahaky ny eta mavesatra ndraindray mety raitsika hoe efa fanao rangahy fa tsy maninana tsy manao ary androany fa manaova tahaka ny any nivavaka ny fanafody nivavaka ny lakile nivavaka ny tokony andriamanitra atsiaro azy no iana nivavaka tamin'ny tindra nitoraka tinge na miatsina ny anatra amin'ny elim-pisorona iana iasory aminao ny divay anao e iasory aminao ny toka anao e iana zany tety dia lazay ny mpisorona fa ataky mamo dia natsiaro an'ilay bokyny asan'ny apôstôly toko 2 hoe rehefa nidina ny fanamasina tamin'ny andro pentekosta dia lasa lazay ny olona fananinana ny ampianatra mamy divay sy toka ireo satria tamin'ity fotoanyity dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe tsy fantatry elim-pisorona ny tenina loaka mivavany ihany fa ny molo no mipetripetrina mivavany ihany ny etsiketsika dia teo azy zany natsikaritra indray andro hoe nyteny tamin'ny teny tsy fantatra izy zany dia mivavaka tafapaka tany amin'andriamanitra ny olona tsisy nalala mpisorona tsisy nafantatra nizanizy satria rehefa mivavaka amin'ny teny tsy fantatra toa dia tany amin'andriamanitra direct tsaron'andriamanitra amin'izay izy dika izay dia ty enao mila fandray amin'ny fanamasina mila famatitra amin'ny fanamasina mila fanakaiky amin'ny fanamasina dia matsiaro anao foan'andriamanitra tompony hitantsika rehetra hivavaka sika amin'izao fotoana izao araka nampanentaneko teny aloha hivavaka ao anao zay tonga eto marary ve ianao mandalo faseranana ve ianao mandalo olana ve ianao tena misy zavatra lehibe irinao ve na adin'ny olona mihitsy ianao amin'izao fotoana izao tsisy mahatsiaro anao tsony ny olona androany amin'ny teny aminao ianao zay nahilikilika hatramin'izay ho tsaron'andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho tsarony ianao ho tafaverina amin'ny lohan'ny rainy amin'ny fiainanao rehetra favaka isika hisaotra an'andriamanitra ary amboary tsara ny fiainanao enatrehan'ny tompo araka ny afatra teo misaotra anao ary andriamanitra raina izay ny an-danitra ny voninahitra rehetra dia omenanao ho tsaronao zao fiangonan'izao andriamanitra ka tsy ho adininao mihitsy tsy ho avelanao rery izay andriamanitra ny olona mety manadina mivehivavy mampinomy mety manadina ny zanany fa ianao dia tsy mba manadino anay mihitsy andriamanitra efa vita tomboka vatso ampelantananao izay fiangonana izao na izy any atokantrano any amin'ny toerana zay hitanty afatra ity nizanizy eto amin'ny tranon'andriamanitra na eozany tenin'andriamanitra izany andriamanitra rainao eo atsiaro anay enenao atsiaro anay enenao tsy anadino anay enenao amin'izao faraparany taona izao ho tsaron'andriamanitra ny fiangonana anisoanay ianao andriamanitra kamonjy anay vava asandrato ny feona dia mivava misoran'andriamanitra fa tsy manadino anao izy misoran'andriamanitra fa tsy mety manadino anao zany andriamanitra tsy mety mandao anao zany andriamanitra izy dia tsy manadino anao mihitsy amin'ny andro rehetra aza miala amin'ny lalana ny tonan'andriamanitra anao aza miala amin'andriamanitra izany ianao izy dia tsy mba manadino anao mihitsy matsiaro anao foan'andriamanitra ho tsaron'andriamanitra ne ianao ho tsaron'andriamanitra ne ianao ry fiangonana misaotra anao mary andriamanitra mahefa n'izao rehetrarehetra izao ianao isaorako anao ty fotoana androany ity izay nomenao anay indray nandrenesana izany tenin'andriamanitra izany hiasa amin'ny fiainanay rehetra ne ianao androany andao anandratra ny tanantsika dia andray fanamasina raiso ny fanahy masina amin'izao fotoa izao ary raiso ny fanahy masina aza matahotra ianao aza misalasala miatso anao ahy fandray tanteraka amin'ny fanahy masina aoka ho feno anao
aoka ho feno aza manao tahaka ilay vehivavy Samaritana teo patsakana fotsiny izy naka fa androany dia mila maty amin'ilay olon-drano velona ianao any anaty ony dia afaka milomano any anaty ony dia afaka mahazo be dia be ao anaty ony dia afaka misitrika ianao raiso izany androany raiso ny fanamasina raiso ny hery ny fanamasina ary fiangonana. Oh, amen, 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 amen. Oh, fanamasina oh. Feno tanteraka izay. Feno tanteraka izay. Raiso ny fanamasina ary amin'izao fotoana izao. Afaka mandray ianao. Izy tahaky ny rivotra mahery. Izy tahaky ny lelafo. Raiso izany, afaka hiteny amin'ny teny tsy fantatra. Raiso ny fanamasina. Izy famantarana eny aminao. Tahaky ny tamin'ny andro Pentekosta. Raiso izany amin'izao fotoana izao ary. Raiso ny fanomezana tsara indrindra. Misaotra fanamasina. Andriamanitra ao, atsiaro anay tokoa andeha ianao. Atsiaro anay ianao Andriamanitra. Atsiaro ny olonao ianao. Atsiaro ny fiangonana ianao. Amonjy anay tokoa ianao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Angina isika rehetra amin'izao fotoana izao, na ho an'ny olona manaraka ny fandaharana any trano, na ho an'ny olona atao anatin'ny trano fivavahana, apetrao amin'ny faritry ny fona ny tananao ary. Aoka ifandray amin'Andriamanitra. Ivavaka ao anao amin'izao fotoana. Rainay izay ny an-danitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy eny amin'izany teninao izany. Engany ka namarina ny teninao ianao, izay nampitondrainao androany, fa atsiaro ny fiangonana ianao. Atsiaro ny olona izay manara-dianao ianao. Mifona aminao Andriamanitra. Mifona aminao Andriamanitra. Aoka hiasa mahery ianao. Aoka hiasa mahery ianao. Misy olona mety voahilikilika. Misy olona efa tsisy matadidy intsony. Misy olona eto mety nataon'ny olona tsintsinina. Amindreo fo izy. Amindreo fo izy. Mety efa latra dranomaso izy. Mety efa malahelo izy. Ahilikiliky ny ray aman-dreniny. Na hilikiliky ny vadiny. Na hilikiliky ny mpiara-miasa. Ahilikiliky ny mpiara-monina. Be dia be ny olona mety nanadino azy. Andriamanitra mamindrafo amin'izany olona izany. Izay olona rehetra nisy fanilikiliana, ho afaka izy androany. Ho tsaroan'Andriamanitra izy dia ho afaka izy androany. Tahaka ny nanafan'Andriamanitra ny Israely tao amin'ny tany Egypta, no nanafan'Andriamanitra ny fiangonana izay manarika eto. Raiso ny fanafahana. Hiasa aminao ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Zahay. Hiasa aminao ny herin'Andriamanitra. Misy amin'ireny dia voly ireny hiafatra tanteraka dia andao anao amin'izay. Miala! Le fanaratsy rehetra! Fanilikiliana! Fanotosehana! Miala amin'ny adara Jesosy! Foa! Mivoa agana! Mikiala! Lasa agana! Andao anao fanilikiliana amin'izao fotoana izao. Izy fanahiongotra ny anatinao any le fanaratsy. Iongotra izy zay. Iongotra dia andao anao tanteraka amin'izay e. Iala io. Be dia be amin'ireny hika fe mahery. Iafatrafatra izy dia iala. Iala ao tokantranonao izy. Iala ao anatin'ny fanambadianao izy. Iala amin'ny ara-bolanao izy. Iala amin'ny asa mandraraha ataonao izy. Amin'ny adara Jesosy. Mivoa! Devoly mitondra fahasairanana. Devoly mitondra olana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala fa tonga resy. Mivoa! Amin'ny adara Jesosy. Ninina aretina izay misy eo amin'ny tenan'ny olona. Ny fanaitainana, ny fivitosana, ny aretina mamatotra sy mitaiza, ny aretin'ny tension, ny areti-po, ny aretina manaranaka avy amin'ny ray aman-dreny diabeta. Mikiala amin'ny adara Jesosy. Didina ny aretina. Ao anatin'izany miala ny devoly fahafatesana. Devoly fahafatesana. Devoly mahafarofo lava. Mivoa! 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 Mikiala amin'ny adara Jesosy. Mivoa! 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 Amin'ny adara Jesosy. Zay, hika fe mahery amin'izay dia mandeha. Fanahy mitondra fahafatesana. Devoly mitondra aretina. Fanahy famosavina. Fanahy famosavina. Fanahy famosavina. Miala amin'ny adara Jesosy. Le mpandrava tokantrano. Famosavina mandrava reny. Famosavina mitondra aretina. Miala! Foa! Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy.
vavaka ho sitrana tanteraka ny marary afaka ny olana sy ny fahasairanana ary tsofina rano atsiaro an'izao fiangonana zao Andriamanitra ary zava-magaga eo amin'ny fiainana afaka tanteraka ny olona resy ny faniliklihana amin'ny anaran'i Jesosy ahita fity zao fiangonana zao sotra tompo alleluia amen no hiteka ho an'ny tomposika rehetra tahin'Andriamanitra daholo tompo domoli hiteka mafy dia mafy an'Andriamanitra ihany amin'ny anaran'i Jesosy zay namaran'Andriamanitra teo tamin'ny alalam-parobony ho tanteraka amintsika amin'ity taona ity zay miny dia mbola hiteka mafy dia mafy ihany Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve alleluia amen ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany zany ny filazana aloha apetraka amintsika fiangonana dia mbola mafisina aminareo foana mo ny fotoam-pivavahana zay ataontsika andavanandro toy ny talata sy ny alakamisy samy manomboka amin'ny 2 ora atoandro tahako zao tsara aminareo zay afaka mandamina fotoana ny ho tonga maraina amin'ny valina amin'ny fahasasany dia manao vavaka fifadikanina ato amin'ny toerana ity betsaka zavatra ilaina entina ho anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka arahana fifadikanina dia lazana ihany koa zany ndreny mpianakaviana rehetra ndreny mpianakaviana rehetra rehefa mety reny mpianakaviana fa misy vavaka iombonanareo ho tanterahana amin'ny sabotsy zao sabotsy 17 volana novambra tanterahana eny tendrombohitra zany io vavaka io tsy misakafo maraina zany ianareo fa manao vavaka fivadikanina kanefa izany ary dia efa tsy nareo sakafo satria rehefa ny fotoana tokony sakafoanana amin'izay araka ny fandamina ny mpiandraikitra azy dia mba misy miaro sakafo indray zany ianareo zay zany lizy tompoka dia fotoana sabotsy maraina amin'ny 7 eo amin'ny fasika lalana ho any amin'ny baipasiny frais 2 arivo ariary mandroso miverina dia manatona madame Yolanda nareo na madame Saninina ianareo zany zay andeha dia ianareo zay soratra anarana tany amin'ny mpiandraikitra zany dia anjarinareo mpiandraikitra indray no manatra zay anaran'izay mafana mandamina zavatra rehetra any amin'ireo tompony andraikitra zay zany no filazana apetraka amintsika rehetra ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany zany ndao hira anankiray aloha zany isika etsika miderana tompo dia marana an'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy isika alleluia ny fiainantsika kristiana dia efa natao hotahina sady zany le tia tany dia natao hotahina fa ny tena marina dia any an-danitra ny tena fiainantsika sady zany izao sy anao ary anao zay mijerina natokantrano dia mino fa ho any an-danitra sika sady zany ano fiainana tsara ho antsika kristiana ka andao tsika me voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izay izay dia manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy andao tsika hitsangana idera an'Andriamanitra Andale
Isany izay tonga ihany no ara-bary fa manana tombotsoa velona ge mihetsiketsika fa manorina ny anakôry Jesosy ihany nefa mitaraka efa manamboatra Jesosy Jesosy tsy misy anakaloka hoe lalaka hoe andandeatra andanitrane Jesosy Jesosy tsy misy anakaloka hoe lalaka hoe andandeatra andanitrane lalaka hoe andandeatra andanitrane andanitrane. Alleluia! Nao mbola tia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Misaotranao zahay ry Andriamanitra io fa afaka nanatateraka fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity hatramin'ny maraina ka hatramin'ny androany ary matoky izay fa fotoam-pivavahana izay ho ataonay rehefa avy eo ihany koa dia mbola hotainao manokan'Andriamanitra tsofoka rano reto namanay reto anana finoana hatrany an-trano tsy fatokiny ary hiandrandra fahasoavana be mihitsy amin'ity faraparana taona ity omenanao Andriamanitra ny dera sy ny ajana voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen dia miravizatsika tompoko samy tain'Andriamanitra daholo